Koko daholo zanakasika rehetrarehetra mankasitraka anareo foana manaraka fandaharana dia hijery ny fiasan'ny ranomaina isika hoe ohatran'ny ahoana ny fiasan'ny ranomaina rehefa ao anatin'ny lely. Anao sarina lataka ito tsy atao lava be intsony ilay izy fa tonga dia efa atao satria ny fotoana mandeha ihany. Aiza ny miainga voaloha ny ranomaina fa atao anaty bonga ny ranomaina no mandeha voaloha dia anao sarina bonga ako izany. Miforona atao anaty bonga ny ranomaina. Rehefa mandritra ny lely hitanareo inona avy no mihetsika rehefa mandritra ny lely? Ny atidoha, ny fitepon'ny fo, ny raha ho an'ny vehivavy dia ny tapory manodidina ny tapory, ny lalan-jaza ary ny lava-body. Ho an'ny lehilahy indray dia ny atidoha, ny fo, ny lataka ary ny lava-body. Mihetsika daholo ireo mandritra ny lely. Ity izao ilay bonga dia eto ambony eto misy ohatran'izao lohany kely ohatran'izao ohatran'ny hoe satroka epididime filazana azy. Ary toa tsy mandeha ilay fetira. Tsy mandeha sahady ilay fetira fa voaviana no vidiana. Epididime ilay filazana azy ilay eto ambony bonga ohatran'izao. Dia tsy tonga dia mivoaka eo no eo fa mbola manao tandrimo ny ranomaina anelahy. Mbola manao tandrimo. Hiakatra aloha tsika. Miakatra kely. Mandalo ato amin'ny tatavia. Tsy mandalo. Misy lalan-drà madinika ao tsy miditra ao anatin'ny tatavia ny ranomaina anelahy fa somary mihodina manao ohatr'izay ilay satria ny lataka mantsy misy tuyau izany tuyau andalovan'ny dia ataoko sarisary kely ohatran'izao ilay fa tsy manino. Somary ohatran'ny ratsiratsy ilay fetrako. Ity ampovoany ity ato ny tatavia anelahy. Ity ilay izy. Tsy misy idiran'ny tatavia ilay izy fa somary manao tandrimo ohatran'izay ilay tuyau fandehanan'ny ranomaina. Ao ve? Hitanareo ve io? Dia rehefa eto manao ohatran'ny voninkazo kely ohatran'izao. Ity ohatran'ny misy ravin-javatra kely ito. Ity no atao hoe vésicule séminale. Mandalo ato amin'ity ohatran'ny ravin-javatra kely ity ny ranomaina anelahy. Rehefa avy ato amin'ny bonga mandeha epididime dia avy eo miakatra kely ohatr'izao somary aty amin'ilay tuyau ambonin'ny tatavia dia mijanona kely ato amin'ny vésicule séminale ao. Ohatran'izay ilay izy. Inona moa izany ny asan'ilay vésicule séminale dia manodina ilay ranomaina anelahy manafangaro ny ranomaina mba hivoaka rehefa amin'ny fotoana mampety anazy. Izay ny asan'ilay raviny kely eto amin'ny ambony eto. Eo ampitsika ambany kely ohatr'izao misy tuyau kely midina ambany ohatran'izao avy ato amin'ny tatavia. Ato amin'ny tatavia ito. Dia jereo fa eto ambany eto indray ity misy ohatran'ny ravin-javatra kely ohatr'izao mbola boribory ihany io. Tuyau avy any amin'ny tatavia izany. Hitanareo ve io? Hitanareo ve? Dia glande de coupeur ny anaran'io ilay eto ambany kely eto ohatran'ny ravin-javatra kely eto. Glande de coupeur ny anaran'io. Rehefa tonga eo dia anomboka hivoaka. Eto izany no mifarana ny asan'ilay ranomaina anelahy dia avy eo mivoaka ny ranomaina. Rehefa avy eo amin'izay ity ilay tuyau amin'ny bonga dia mivoaka avy eo ny ranomaina anelahy. Ny filazan'ilay rehefa mivoaka moa izany ny ranomaina dia antsoina hoe ejaculat ny anaran'ilay izy. Ity ilay ranomaina anelahy avy eo. Hitanareo ve io? Aleo anga ho ampiako ho atao sary amin'izay avy aty ivelany jerentsika. Ohatr'izao ilay ao anatin'ny lataka ao dia nareo izao ohatran'ny gaga be ahoana koa ry izany. Ho fonositsika ilay izy ary. Tsy izao mandeha tsara mihitsy. Ilay fetira koa mandreraka be rehefa ampiasaina elaela ilay izy dia lasa tomaty sahady.
dia eto ilay lataka, dia eto ilay, hitanareo ve? Dia eto ilay tsy mandeha ilay feutre foka aloha. Nosoloiko loranjy ilay feutre fa ty ngamba mazava tsara zay. Dia eto izy mazava tsara ilay izy. Ohatran'ny tsy dia mivoaka tsara, ohatran'ny fo kely ilay lohan'ny dataklesany fa tsy maninona izany fa sary fotsiny io. Dia eto no mivoaka avy eo ilay ranonaina. Rehefa tafavoaka aty dia antsoina hoe Dracula ny anaran'ilay fivoahan'ny ranonaina. Tadidin'lisany ve izay? Mainga avy ato mibonga mandalo epididima dia miakatra aty ambony aty manao tandrimo kely manao ohatran'izay ilay ranonaina ilay dia miditra ato amin'ny eto amin'ity ohatran'ny ravin-javatra aty vésicule séminale aty dia avy eo midina maka ato amin'ny ilay mbola somary midina kely eto ambany eto amin'ny glande de coupeur dia izy no miasa farany manao izay ahatafavoaka ilay ranonaina ilay. Ampatsahivina anareo moa izany fa ny ranonaina sy ny lalam-pipi dia mitovy ihany fa rehefa milelo ny olona dia tsy pipi intsony mivoaka ao, mivoaka aloha ilay ranonaina matsatso manadio ilay tuyau mamoaka ranonaina dia rehefa elaela ny entana eo ny lela dia lasa ranonaina mivoaka ao. Izany tsisy tokony mampatahotra ilay izy lasa pipi ve izany eto sa ino fa ranonaina daholo mivoaka ao rehefa mandritra ny lela. Dia mazava aminareo ve ilay izy? Ilay izy mba tsara ho fantatra mila mifatotra an'izay daholo ny rehetrarehetra satria ilaintsika ilay izy. Mangasitraka tompoko.